sy manandritra ny tsirairay avy fitiavanao tokoa Jesosy mbola toraketinao matozy mbola velona misaotra Jesosy ny amin'ity fotoanandroany tia misaotra fa eto ny fanatrehanao eto ianao sy ny voninahitao ary mihitsy Jesosy fanizaniza tonga anatin'ity efitrano tia tsy miala maina amin'izay anjara voatindry efa nomaninao azy izy tario ara fanahy masina ty fotoanandroany tia aokanao hiasa eto aokanao hiteny eto ampianarindreo izay androany fanahy masina alalana izay tianay ambara izay tianao ambara amin'ny tsirairay avy mankasitraka reo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tia tanana antsika ny afaka mahazo toerana antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tahin'Andriamanitra antsika rehetra. Misaotra an'Andriamanitra antsika fa noho ny fahasoavana dia tanteraka ity fotoanandroany ity. Dia mba harabaoly akaikinao sady tsikitsiky io izy tonga amin'ny toerana mety indray hoe ianao androany. Androany indray hoe ny fotoanan'Andriamanitra anovany tantaram-piainanao. Amen na? Mba mino an'izany ve ianao hoe? Alleluia. Tonga avy aminao araka izay irianao. Tadidio fa rehefa olona anankiray izay tonga amin'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra zany tsy maintsy misy fiovana amin'ny fiainana. Satria Andriamanitra tsy andeha hitazatazana anao foana. Andriamanitra tsy andeha hitady anao foana hoe tazatazana anao rehefa eo amin'ny fanatrehana fa rehefa tonga eo amin'ny fanatrehana dia misy cadeau efa homanino anao. Tonoiko izay anjaranao androany ho azonao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka antsika rehetrarehetra na fohy fotoana ho an'i Jesosy androany. Tadidi fa rehefa hoe vavaka zany resana dia tsy moramora. Ary tsy moramora fa tonga avantsika rehefa tonga am-piangonana akato atsika. Mety efa nisy combat kely mihitsy avy tandramo tany tsy mahazo mandeha. Fa nandresy ianao ny tonga teto dia tsy maintsy mandresy mandrakizay. Mety misy amintsika rehefa tsisy fire fa nandeha tongotra izy. Fa hitan'i Jesosy fikelezanao aina amin'ity anazy io dia ho hitanao koa zany fitiavan'Andriamanitra proveny eo amin'ny fiainanao zany. Tahin'Andriamanitra antsika rehetra. Hianatra antsika androany ny atao hoe ny herin'ny vavaka. Alleluia. Anao zao mety miteny hoe fa maro izay lesona sy fampianarana reniko ny amin'ny resaka vavaka. Fa matoa izy niany mbola averin'i Jesosy amintsika ny mbola misy zavatra tiany ho fantarinao anatiny ao. Dia mba hanontania kely akaikinao mba efa nivavaka ho be hoe ianao hoe tamin'ity tontolon'andro niany ity. Fa misy amintsika reny izy efa tonga anatin'ny efitrano tedy vao mivavaka zany. Fa izy amin'ny tranony agny tsy mahavita. Izy amin'ny tany fiasany agny, amin'ny tany andianany agny tsy mahavita. Fefa tonga am-piangonana akato izy vao magnano. Satria mivavaka dia zava-panahy. Karaha hoe raha mahazava-panahy izay vavaka zay tsy tiany devoly mihitsy anao agnano an'io raha io. Satria devoly mahafantatra tsara zany hoe secret ny vavaka zany. Dia zany mba antaniako anao mba efa nivavaka anao lahatry ny foazanao nandraigna va? Sasany na dia hisaotra an'Andriamanitra fa nasotombon'andro izy tsy vita. Satria tsy moramora zany hoe hivavaka zany. Rehefa havavaka zany resaka dia efa tsy maintsy misy ady anatiny akao zay. Tadidiny efa ny zavatra mila azontsika ny atao hoe vavaka dia firesahana amin'Andriamanitra. Amin'ny mahababantsika an'Andriamanitra, amin'ny maharentsika anazy, mila micommuniquer aminazy antsika isan'andro isan'andro. Sa iza zao zanaka aketo na zanaka aketo tsy mba miresaka amin'ny papa sy mamany mihitsy. Ohatran'ny zaza tsy normal zany. Fa atsika nefa miteny atsika hoe zanak'Andriamanitra, nefa na dia hiresaka amin'ny papantsika ny ara-tsy vitatsika. Dia mba tenena akaikinao mba tena zanak'Andriamanitra marina venao io.
tadidio fa fotoana antsika tsy micommunique amin'ilay andriamanitra raintsika tsy zavatra ho azontsika zany. Tsy possible mihitsy hoe misy olona angatakara aminahy ka raha tsy miresaka aminahy izy tsy azo zavatra avy aminahy mihitsy. Fa tsy maintsy miteny hoe ameo anahy zavatra ohatran'izao na ameo anahy zavatra ohatran'izao. Atsika nefa isan'andro miandrandra valim-bavaka. Mba efa nivavaka ve ianao miandrandra valim-bavaka io hoe tsy possible edy ianao azo valim-bavaka zay ko tsy hivavaka e raha tsy miexista ary raha tsy ho isy mandrakizay. Fa ny fotoana atsika mivavaka zay vao azo lazaina hoe mahazo valim-bavaka zany. Amen. Alleluia. Dia anao zao aza mieritreritra mihitsy hoe efa nivavaka fogna ny atsika nenina andritra ny 21 jours zay sady nifadiany ny hivavaka. Dia ozinao za tsy hagnantsony fa volany valim-bavaka ty volana ty. Dia tenenina akaikinao raha zany hoe ataonao dia eo anao e. Na dia hoe anaran'ity volany ty raha volany valim-bavaka ary na dia efa nivavaka ara anao nandritra ny 21 jours mety nagnano marain'alina nagnano nivavaka e tegna nagnano zay vita fara vitanao mihitsy anao tamin'ny 21 jours iny. Tsy maintsy mivavaka atsika. Aza miandrandra foa zany anao mity moaty hoe volany valim-bavaka e dia croiser les bras anao an-trano sisy raha ataonao antsony fa tsy mivavaka anao fa volany valim-bavaka dia mandigny zaketo io izy nao mandigny valim-bavaka anahy tamin'ny 21 jours iny. Tadidio fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy miteny hoe mivavaha mandrakariva ozy izy ka aza mitsahatra. Na efa nivavaka raha mety possible anao tamin'ny marain'alina vita 2 heures de temps mihitsy nivavaka. Fa ny tenin'Andriamanitra miteny foa hoe mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra. Satria ozy ny devoly fahavalonareo ozy dia mandehandeha tahaka ny olona mierina mitady zay arapaka. Ka ny fotoana atsika tsy miamby arapaka. Fa tsy ho aminao ny zany fa hitako anao fa hivavaka. Ary atsika mila ampivavaka isan'andro isan'andro. Anatin'izay mivavaka dia fanalahidina zavatra. Amen. Ka na inona ino zavatra tianao tonga amin'ny fiainanao tsy maintsy tompoko mivavaka. Tsy fantako io zao raha mba tianao azo anao tonga ke io. Tsy azo azonao fatany zany tsy vavaka anahy na vavaka ny pasteur na vavaka ny mpiandraikitra re zao anao anazy. Afaka atao hoe mivavaka ho anao fa anao personnel mihitsy mila magnano. Amen. Amen. Satria misy zavatra tsy tonga amin'ny fiainantsika mihitsy raha tsy mivavaka atsika. Ilaina ny vavak'olo-trafa tegna ilaina fa anao personnel mba magnano. Dia mba antanio ndraika koa le kaikinao nivavaka edy ianao niany va? Sa anao fa ataoko tagnaty trano tato fogna vao nagnano. Anao ke zao nandritra ny nandraina zao anao ke mety nieritreritra zany ihany Jesosy mety eritreritra anao zay mba tiako azo niany. Ohatra zany hoe misy olona anagnanao vola tany mba tiako azo ny volako amin'olona niany. Fa tadidio fa tsy tonga aminao iny raha tsy mivavaka anao. Satria ny devoly anao ny kristiana ny fotoana anao tahina asan'Andriamanitra mandroso. Sakanany fogna iny. Ka ninina zany zavatra tokony alefan'Andriamanitra amitsikany. Ka raha tsy satria devoly tsy faly rehefa anao hitahina satria fantanao fotoana anao tahina fanjakan'Andriamanitra ny mandroso. Tsy possible mihitsy anao ke koa tahina dia andeha ampatayary iny andeha anaty bara. Fa tsy maintsy hoe agnano fanatitra anao. Hisaotra an'Andriamanitra anao tsy haiko mety hividy fitaovana am-piangonana akato anao. Dia zay le anakanan'ny devoly matetika ny valim-bavaka atsikany. Ka raha tsy mivavaka atsikany tsy azo moramora izy io e. Amen. Amen. Ny vavako za takeo hoe laklena zavatra izy. Raha mamaky atsika agnatin'ny testamenta vaovao any Petera nigadrainy Herôda izy andeha vonono. Fa nisy mpino tany
na herin'ny vavaka ozy raha mamaky an'le tantarantsika na herin'ny vavaka le pino a ny vao azy ny gadra ny vao azy ny varavarana prison satria nisy ny vavaka tadidizany fa tsy zavatra tsy vitana vavaka zany raha mba mifotsy miangatra hoe magnaraka logika na zavatra tsika possible ve raha logika na zavatra za possible ve atsika keto mivavaka ivaravarana io lakoropita io isokatra satria matoa ipetera afaka tanatina gadra ny vany gadra mpiambana marobe tsisy maregny ananjy satria misy hery anatina vavaka zay afaka manrava zavatra marobe afaka manapatapaka na deviara voaravana vavaka dia antany ndraika koa ndrekekinao mba fa ny vavaka hoenao inandreny ny zavatra andrasanao tompoko dia ambadika na vavaka zay ataonao ihany ny azahoanao anazy amen ny valy figadrana satria nisy ny vavaka ho an'ny petera tany petera zao mety efa ny vavaka izy tanatin'ny prison tao koa hoe afao akady zandriamanitra fa raha zany za vonony Herode tapanin'ny Herode tendra fa nisy ny vavaka ho anazy koa tany dia tsy nagaga raha nisokatra ho azy ny varavarana prison rehetrarehetra androany ninina zavatra mihidy eo amin'ny fiainanao tonoloko fa miva zany amin'ny anarany Jesosy Daniela koa nalatsaka tagnatina lavaka na liona atsika mahitsady be fa lion zegny carnivore le nofon'olona iny mihitsy tsy anohanina lion zegny tsy mihinana agnana ra nohanina fa mahino rehefa nalatsaka tagnatin'ny lavaky ny liona Daniela nihiditra amina vavana liona satria Daniela dia olana herin'ny vavaka ary tsika raha mamaky ny bokyny Daniela miteny mihitsy koa Daniela ozy intelo isan'andro izy mandongalitra mivavaka na dia efa namoaka lalàna raha ny mpanjaka hoe tsy mahazo mivavaka amin'ilay Andriamanitra anao fa Andriamanitra anay ihany Daniela tsy niraran'izany satria fantany tsara hoe amin'ny fotoana izy mivavaka amin'ilay rainy amin'ny fotoana izy miresaka amin'ilay rainy tsy maintsy misy mirakla miseho dia mba fanontaniana petrako aminao mba inonao ve hivavaka ataonao fa tsy maintsy misy mirakla iseho amin'io fa maro amintsika tompoko tsy nontsika vavaka ataontsika mivavaka nefa ataontsika ny tena mivavaka fa vita maina avake mbola miasa lao andrika koa mba miangavy anao zany any rehefa fotoana anao mba mivavaka mba inoy fa tsy maintsy mahazo valim-bavaka alleluia Andriamanitra tsika rehe tsy manana tadigny maregnina maregny be sy tadigny ananjy akao amin'ny fotoana anao mivavaka eny mivavaka ataonao io eny ny ranomasinao ambadimbadika eny ny fitaregnanao isan'andro io fa tonga ny fotoana maliny Jesosy vavaka anao amen karaha tsika te hanompo an'Andriamanitra ary te hoe te hijorony zany hoe fanompoana an'Andriamanitra zany mila olona tia vavaka tsika satria anatina vavaka tsika mian'i Jesosy hery atsika re zao raha mba antaniako hoe anao ve mba efa niatrikady tena hoe nakivy anao mihitsy tamin'ny fiainana tsisy miteny atsika reo za tsy ary niatrikady zay misy fotoana re tsika ohatra ny te hilefa mihitsy ohatra ny te hiteny amin'i Jesosy mihitsy hoe alevo amin'izay za Jesosy fa reraka satria rehefa mafy be le ady tegna leo mihitsy anao na dia miaigna ambony tany ara leo fa anao rehefa mivavaka e dia ohatra ny tsy hainao ke nanjavoany ohatra ny nahivava ho azy ake le zavatra satria ambadika ny vavaka misy hery manafaka ary tsika rehefa mivavaka dia asian'Andriamanitra fiadanam-po anatytsika na dia karaha hitako aby anao ke taloha raha tsisy vola zany karola midelira regny anao masiaka karaha iny tsy azo itenenana tsy azo kasina mihitsy fa anao zao na mba tsisy vola anaty posinao ke anao milamina fo tsy zany fa hitako mihitsy anao hoe taloha rehefa tsisy vola zany za madinika tsy magnino anao an-trano ke mahazo azy
satria anatina vavaka amin'ny fotoana tsika mivavaka misy fiovana ary raha tsika rena tsy tena mijoro vavolombelona aketo foana tena mahatsapa mihitsy tsika hoe hatramin'izay nivavahantsika zay a misy zavatra miova marobe fiainantsika satria ambadika ny vavaka tsy maintsy misy zavatra miseho foana ka mpivavaka atsika zay zany anarantsika ty zany mpivavaka dia tokony hivavaka atsika fa fahasafanompoana atsika zany le mivavaka satria mpivavaka anarantsika jereo zao raha misy olona tenena hoe mpampianatra fahasafanompoana anantsy zany mampianatra zay matoy zany tsovana hoe mpampianatra misy ohatra hoe mpitsabo matoy izy natsovana mpitsabo zany efa asa ananjy efa fiainany isan'andro le mitsaboly dia mba tanila akaikinao tena mpivavaka venao dia manino anao tsy magnano araka hoe nefa asanao ne hoe zegny raika antsika rehefa hivavaka dia kamo tadidio a fa ny olombavaka tsisy échec zany amin'ny fiainana mety mandalo zavatra sarotra fa ny échec tsy tononona ny fiainan'olona olombavaka zany mety misy difficulté ny anatsika ny mampivavaka atsikany mety misy zavatra sarotra treny fa ny échec tsy ho hita amin'ny fiainantsika mihitsy raha tena manompo an'Andriamanitra tsika raha tena hoe ampivavaka atsika raha mba tianao tsy hisy échec amin'ny fiainanao ndana mamotra lohalitra mafimafy amen amen na Jesosy zao Jesosy nivavahantsika Jesosy zao sady nivavaka izy ary tia vavaka izy ka atsika mpanaradiana azy tokony zegny raha nataony ataontsika sady zany maka tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny marika voalohany toko 5:8 marika voalohany toko 5:8 vakotoy zao amin'ny anaran'i Jesosy ary nifoha marain'alina izy dia nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tany Jesosy resahana aketo io zany ny fiainan'le Jesosy arahantsika nifoha marain'alina hono izy dia mba apetrako aminao fagnontaniana noviagna anao nagnano marain'alina farany sa ozinao vita fifadikanina dia tsy fomoromandraigny sy amorombe folotony zafa reraka jere Jesosy hivavahantsika nifoha marain'alina hono izy dia nivavaka dia atsika mpanaradiana azy koa zao tokony hagnano karan'izay nifoha marain'alina dia mivavaka vaketsika koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka toko 5 Lioka toko 5 andininy 9:12 Lioka toko 5 andininy 9:12 mivavitoy zao amin'ny anaran'i Jesosy ary niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka tanao zany fa fiainan'i Jesosy ray manontolo mihitsy vavaka fona ary Jesosy tsy nanao zavatra mihitsy raha tsy fa nivavaka nefa tsika mpanaraka anazy tia nanganangan-javatra tsisy vavaka tia hanao zavatra tsisy vavaka dia tsy magaga tsika raha tsy mahomby anatin'le izy fa androany fanahy masina mampianatra atsika hoe mila mivavaka atsika ary rehefa mivavaka oa dia mba inoy mivavaka zay ataonao inoy fa tsy maintsy valian'Andriamanitra io fa indraindraika koa moka atsika maika loatra nefa Andriamanitra mahafantatra ny fotoana mety amaly mivavaka atsika ny zanany en raha mety aminao en raha tsy mety aminao en raha animbanao karaha atsika mizanaka atsika zanaka atsika raha mbola kely tsy avelantsika nilay idola antsy marangitra mihitsy fa raha tsy zany dia izy any maratra an'iny dia atsika ndraika avake sahirana mandeha mitsabo an'iny dia karan'izay koa Andriamanitra io misy zavatra angatantsika aminazy fa matozy io mbola tsy ameny eny fa andratranao io raha tonga aminao keo Andriamanitra ny sary-piaro amintsika fa na dia tsy mivaly androany io mivavahanao fa tsy maintsy mivaly amin'ny fotoana mety anazy amen
dia tadidio a devoly mafantatra tsara hoe amin'ny fotoana tsika mivavaka dia miorooro ny fanjakan'ny satana ny zareo anaty afobeany sy matahotra rehefa misy kristianina raika mivavaka satria fantany devoly tsara zany hoe sekrena vavaka zany hoe amin'ny fotoana tsika mivavaka misy fanjakan'ny satana miorooro any misy zavatra rava any jerentsika rehefa mivavaka reny hoe mandroaka devoly reny atsika nge tsy mety devoly iny izy mivoaka fa atsika rehefa fotoana mivoaka rehefa magnano délivrance reny dia misy raha mahazo ananjy le devoly amin'ny andron'iny amin'ny tontolon'ny fanany ka fantany tsara atsika rehefa fotoana atsika mivavaka tsy maintsy misy raha mahazo anazy mafimafy fogna ambadika any dia matetika atsika sakanany atsika rehefa hivavaka tegna combat mihitsy io vavaka io atsika reny ama mety mba efa marimarike ihany hoe misy fotoana atsika mba efa tia hagnano culte personnel ny trano fa tapoka ke ohatrany misy maramanelyngelona fo tsy avitany hivavaka iny anao zany mba efa anaty fonao hoe za zany andeha hivavaka io raha tsy mitomagny zaza maro magneno telefona misy mitady dia tsy mety vita mihitsy satria ainy devoly zany hoe herina vavaka zany a misy zavatra rava any misy zavatra mitsangana any misy zavatra potipotika any amin'ny fotoana atsika mivavaka satria io vavaka ataonao io a vavanao miteny io mahery no dinamita nareo vonahita dinamita mimpagna-vato reny dia mitonga rehefa poka le vato dia mipoka mabeny miparitaka mihitsy firometra io akaikaiky ny tsy azo ipetagna satria mipitipitika be le potika vato nefa ny vavaka ataonao izy anao kamo magnano ananjy iny mihoatra lavitra ny reny alleloia dia manomboka ny any rehefa mba mivavaka dia mba mitenena aza magnano vavaka tsisy raha le satria devoly mila marigny anao miteny dia mangorooro izy devoly mila marigny le déclaration avoaka ny vavanao io fa raha anao mingonongonona io foro tsy asany lohany reraka fogna anao satria ny vavanao dia vavana manam-pahefana mila ekely ny rehetrarehetra mihitsy za tsy ary nahita manam-pahefana ny baiko tsy tanteraka raha noteneniny anao nefa manam-pahefany lanitra anao nefa tady tsy baiko ndraikany anao nefa tady ahidy vava ndraikany asa vidigna ohatriny vavanao tsy sokafinao io kofa hivavaka anao lasa kamo ndraiky anao rehefa nokatra vava rehefa hivavaka atsika fa tady dio fa fotoana anao mivavaka misy devoly mipitipitika any satria ny teninao dia tenina manam-pahefana atsika zao mahita rehefa fotoana magnano délivrance regny magnano délivrance pasteur ambony aty magnano délivrance fa any agnatin'ny olona misy olona mikikika ino naton'izany satria misy fahefana ny vavaka ataontsika ka rehefa devoly marigny anazy matahotra izy dia miala dia mba teneno amin'izay le akaikinao mitenena mafy hoe rehefa hivavaka avake fa tsisy manam-pahefana ngonongonona zany hoe manam-pahefana rehetra miteny mafy dia mibaiko amen ny vavaka dia natokana ho an'olona mino anao zany rehefa midéclare zavatra anatina vavaka dia mila inonao iny fa tsy maintsy azonao tsy maintsy tanteraka zay rehetra teneninao ary ny olona mahavita mission ny aty ambony tany tya satria tsika jiaby reo missionnaire daholo aketo fa tsisy mipetraka aketo ny olona mahavita ny mission ny ambony tany aketo a dia ny olona ampivavaka sy ny olona misy mitondram-bavaka ihany atsika zao raha mamaky baiboly i Jakoba maty tsy tamin'ny fotoana rehefa nisamboriny Herode izy andeha gadreny tsisy mitondram-bavaka anazy nieritreritra zay rehefa apôstôly be igny izy ihany mavita tegnany
ny apitsony iny a tapatenda Jakoba satria maty talohan'ny fotoana satria tsisy nivavaka ao anazy ka ilayntsika ny mifampivavaka zany mahatonga antsika eto asika hoe intercession isaka amin'ny 10 satria ilayntsika ny hoe misy mitondram-bavaka atsika rehefa raha atsika fogna tsy mahavita an'io ary tsy vitantsika l'émission satria atsika olombelona ihany indraindray kivy atsika tsy mahavita mivavaka atsika fa rehefa misy olona mitondram-bavaka atsika ny a dia tafajoro fogna atsika ny hatramin'ny farany amen Jesosy zao navita ny mission tsara mihitsy satria Jesosy sady mivavaka nisy mitondram-bavaka izy anaovy koa nisy mitondram-bavaka izy jereo izy rehefa andeha isamborona dia nitondra mpianatra telolahy izy a nety nytany atendrombohitra itokam-bavaka hiaraka aminazy dikan'izany mivavaka ihany le mpianatra telolahy reo mivavaka ao anazy fa saingy zareo tsy naharitra ela dia tenenina akaikinao ilainao olona mitondram-bavaka anao io amen azavela le pastera fo hivavaka ao atsikany fa mba indosy am-bavaka koa pastera tsy ndraikindraiky amen anao a tsy tonga amin'ny destinenao mihitsy tsy tonga amin'ny anjara voatendry zay efa noman'Andriamanitra ho anao mihitsy ianao raha tsy mivavaka ary lasa olona atahorany devoly atsika rehefa amivavaka zany lasa ohatrany beton tsisy raha mahakasika anao mihitsy tsisy raha mahavoadona anao mihitsy na dia avy ary ny adversaire anao avy any ka raha mivavaka anao a tsy mionjona anao fa mijoro fona fa mahatonga atsika nina ndraika kivy io tsy amivavaka mahatonga atsika ndraika ohatra hoe tsy havita tsonjao ozinao mivavaka ty satria tsika tsy ampy force tsy ampiery afahantsika mijoro ary raha mivavaka atsika dia mivavaha mafy ataovy regny sofinao anao mivavaka fa misy ny tsika mivavaka na dia sofitsikany tsy mareny anazy izy rehefa ndika hoe manam-pahefana mila miteny mafy mibaiko jereo zao Jesosy a raha namoaka ny Lazarosy ta anaty fasana izy tsy niteny tsy Lazarosy efa na mba devoly aby tsy maregny raha zakainao tsy hetsika izy sasany akipony fony masiny dia anaty fony akoana izy mivavaka tsy mitaitra amin'izany mihitsy devoly fa jereo Jesosy raha namoaka ny Lazarosy tampasana mibaiko izy sady miteny mafy hoe ry Lazarosy ozy mivoa tsy nagaga raha nitsangana le faty avy tany satria nisy fahefana ny pitana andeha tany namoaka anazy avy tao dia mba teneny akaikinao mivavaha mafy ianao manomboky ny ano hoe ary atsika agnatin'ny fiambonana atsika tegna afaka mivavaka faran'izay vitanao afanao le antramonao le misy mpanofatrano ambadika reny tsy mahazo tabataba anao miromany regny fa koa mba mpiambonana akato tsika mivavaka rehefa mba entany hoe mivavaha mba atao voalohany indrindra ataovy ny regny sofinao le raha teneninao dia avakeo koa izy ataovy azo anky fa regny le olona akaikinao amen satria misy tombotsoa marobe mihitsy fivavahana mafy io fa atsika hoe ndraika mahidy vava nefa rehefa le raha resana raketo hoe vavaka dikan'izany avy amin'ny alalan'ny vava ty dia agnanaovana anazy dia tsika nefa ndraika ka miteny misy zao nitsika reo raha iresaka izy avy amina mitsangana aketo olona tokotany ary maregny ananjy rehefa iresaka izy zany rehefa iresaka indrindra izy rehefa tezitra zay ohatra ny varatra latsaka mihitsy andragnako maresaka nefa raha hivavaka izy zara izy raha hoe mifina mba imagine zany raha zaka zao nivavaka dia ataoko hoe misy raha regnina re dia karan'izany koa ny ataontsika saigna mivavaka mafy tsy magnano io tsy regnina Andriamanitra izy tsy regnin'le anjely satria amin'ny fotoana antsika mivavaka misy anjely akeo manoratra le raha hoentintsika mivavaka ka anao mibitsibitsika tsy regnina tsy mety tonga amin'izay nenao avakeo zay voagaga hoe manino ary ka nen'le olona miteny mafy be akaiky koa mivariny anazy nenany efa tsy mivatra anao mibitsibitsika ka le
le anjely akaikinao ke miteny ira nangatany Justine nangataka trano ya okey nenao nefa ataonao tsiregniny abokalena dia mba teneny akaikinao mivavah mafy hoe manomboka iniany amen tombontsoa voalohany ny amin'ny fivavahana mafy dia mampianatra ny hafa atsika aminazy. Mba imagine zegny zegny mitaribavaka aloha aketo zegny avy zegny raika hivavaka dia tsisy raha regninao, tsisy raha ianao koa raha tenenina. Dia nefa atsika jiaby reo tsisy nahay nivavaka zany raha tsy efa nitandregniny n'olona eky lokany. Marina zany sa tsy marina? Tsy possible mihitsy atsika hoe avy tany atsika tonga dia nahay nivavaka be mihitsy. Fa matetika atsika mitandregniny n'olo aloka eto eky lokany. Ninao mbola tsy ataonao mafy fitandregnesanao tsara zay olona mitaribavaka aketo jiaby. Miteny izy reo amin'ny anaran'i Jesosy dia ozy zay mitaribavaka jiaby aketo magnano karan'izany dia karan'izany fa manaovana ny raha ty magnano amin'izay anao vakeo. Fa raha ohatra zegny zay mitaribavaka aketo manomboka fotoam-bavaka zay mitaribavaka aketo misy raha hohainao edy vo. Amen. Jereo zao mpianatra raha niteny tamin'i Jesosy hoe mampianaranay ozy izy hivavaka. I Jesosy nampianatra anjareo nivavaka matozy azo isoratany tagnaty baiboly akato hoe rainay zay any an-danitra miteny mafy Jesosy nampianatra anjareo nivavaka. Dia anao koa mitenena mafy rehefa mivavaka mba ampianatra ny hafa. Misy nitsika tsy mahay mivavaka zany mihitsy fa amin'ny fotoana atsika matetika mare olona mivavaka dia mahay automatika amin'izay tsika. Misy zanakara-panazy zao mpitandranomasina tafome za mahita message za io ozy izy dada mba tianatra mivavaka miteny tsy fantatra dia mihoe fa ataoko mahita anazy fomba karakory oa zao no aiza mity zaza ty izy andafy agny maro afaka miteny tsy fantatra. Ora ka osy pasteur ireo raha teneniko dia enregistrena vocal le feo vavaka miteny tsy fantatra pasteur dia envoyena aminazy dia aheriny le izy aheriny dia alefany koa le feony aheriny avakany envoyeny aminay aty dia asivany amin'izay fa tsy hoaiko eky raha ty adady satria mila mitandregny izy vao mahay. Fa ny afarany naheriny fogna nefa dia isaka izy magnano avakany dia envoyeny vocal amina messenger. Ny afarany le izy amin'izao satria mampianatra ny hafa anao amin'ny fotoana anao mivavaka mafy. Amen. Amen. Jesosy teny hoe tsy nahay nivavaka mihitsy ny mpianatra ary atsika re tsy nagnano hoe tsy nahay nagnano hoe rainay zany an-danitra ao amasinina niny anaranao raha tsy niteny mafy Jesosy nampianatra ny mpianan'ireo dia nisoratany mpianatra an'ireo agnatin'ny baiboly ty le izy. Teneny le akaikinao mivavah mafy amin'izay hoe mba hianarany hafa hoe. Alleluia. Tombotsoa faharoa amin'ny fotoana atsika mivavaka mafy dia fanehoantsika ny finoantsikany. Raha inoagna zay moa koa déclareny teneny. Anao zao mino an Jesosy dia miteny anao za mino. Fa tsisy olo mino an Jesosy dia miteny tsy fantatr'olo anao mino an Jesosy raha mibitsibitsika. Tadidio fa atsika reo magnano publicité ny lanitra. Atsika reo magnano publicité ny Jesosy ambony tany aketo. Dia amin'ny fotoana atsika miteny ny zavatra inoantsikany dia misy olona maregny nivavaka ataonao igny dia ozy ny ohatrany mety satria ohatra zao tsika mivavaka tononoko fa sitrana amin'ny anaran'i Jesosy inonao le izy dia teneninao dia misy olona marary zao maheno an'izany dia matono ny tenin'ino izy agny mandray fanasitranana ho azy dia lasa resy lahatra automatika izy hoe ve zany Jesosy zany manasitrany lasa mivavaka izy. Fa atsika hoe ndraika mivavaka mibitsibitsika
nefa tsika olona anare zao mahita rehefa mandeha bazary kely indrindra rehefa le akaikaiky fety regny a misy mivarotra telefôna zay akao mihitsy magnano publicité nigny telefôna anazy na dia fozaoragna io telefôna io fa hainy a tsara sara ozy bateria matanjaka maro teneniny satria azo miantoka le raha midiny dia déclareny mihitsy le izy tegna teneniny mafy ary ataony aloaloha mafy be mihitsy tsy fandrignesa satria inony a ny zavatra midiny fa tsara mba tonga izy situna olona maro hividy zavatra aminazy akeo dia atsika nefa tsika mpivavaka nefa magnano publicité ny lanitra tsy masaky miteny mafy angamba tsika satria tsy inontsika le zavatra tenenitsika misy amintsika reo neka tsisy hoe nametrahany tanana fa vavaka avy aty ambony aty manasitrana anazy ampipetrahana agny mitsodrany tononona aty ambony aty manova ny fiainany agny satria inona le izy dia déclaré ten'Andriamanitra miteny hoe nino izahay ka dia miteny mety misy zao rehefa mety misy zao mitsika reo a le olona akaikitsika mety manana problème ara-bola izy mety anagnan'olona trosa izy amin'ny fotoana nefa tsika mivavaka hoe Jesosy sady miteny mafy atsika hoe Jesosy misaotra anao fa nafahanao tanatin'ny trosa za en'le olona akaikinao le izy lasa témoignage ho anazy iny dia lasa matanjaka be am'izay ny finoana hoe ain'Andriamanitra nanafaka an'io rahavavy ina nafaka an'io ranadahy tanatina trosa dikan'izany nenaho afaka koa dia manomboka ny any ianao azakamo miteny mafy rehefa hivavaka satria tsika ho magnano publicité ny lanitra atsika magnano publicité ny Jesosy atsika an'io za tsy ary nahita le olona magnano publicité ny THB regny ka nangingina zany maresaka koa fa tany misy animation na dia anao mandaraka hoe mandifoka mpisofona anao amina la mozika satria inony raha publieny io dia magnino araka tsika kamo be tsika agnano publicité ny lanitra ka agnano publication ny lanitra dia teneny le akaikinao vonona aveo anao vake hivavaka mafy Alléluia. Alléluia. Mitombotso fahatelo anatin'izay vavaka mafy zay anatin'ny vavaka mafy dia misy hery mivoaka anao nga mba tsara mba nahita tagnatin'ity fiangonantsika ty nisy olona nandroaka dia voly ka nibitsibitsika dia teny ale mivoaka tsara misy donko raha karan'izany angamba ny olona mandroaka dia voly ake le olona mihitsy ny tsy milamina misy raha tsy mikolona kely aminazy any io izy nandroaka dia ale mivoaka ohatrany tsy mitombona karan'izany raha mpandroaka dia voly dia asany akatoko nagnana an'izany izy mihitsy koa angamba ny mila atao délivrance voalohany satria anatina feontsika ny misy hery mivoaka mandeha mandrava zavatra ka amin'ny fotoana anao rehefa misy raha tsy tianao hitsangana aminao ka misy raha tsy metimety amin'ny fiainanao mitenena mafy avoao mihitsy hery agnatinao koa mandroaka an'igny raha iny izy iny mba matoy izy anao tsy mivavaka mafy aminazy io ankafizinao io problème anao io fa anao rehefa leoan'io problème io tsy maintsy miteny mafy anao satria leoan'io anao tsy maintsy tianao roasina mafy any mihitsy satria na amin'ny fotoana tsika mivavaka mafy misy hery arakan'izay zavatra zay jere zao misy zavatra tsy vitana dokotera fa vitana vavaka mafy tsy raika tsy roa zao olona magnano témoignage amintsika akato hoe narary tany amin'ny hôpitaly navoaka ny dokotera nefa nivavahiny izy sitrana satria misy hery anatina vavaka ary za mihitsy mino fa zegny nivavaka n'le olona navoaka na hôpitaly regny ngamba tsy nivavaka moramora mihitsy fa tsy maintsy nandroaka fanahy ratsy izy tako tsy maintsy nidéclaré izy tononoko fa sitrana anao ny any dia jere le olona sitrana dia mijovavolombelona satria misy zavatra tsy vitan'olombelona vitana vavaka anatina vavaka misy hery mivoaka
ka ninina zavatra tsy tianao hijanona amin'ny fiainanao a andana mikofoka anatina vavaka mangala an'igny akeo tsy fantako hoe vady maditra ve ny problème anao anatina vavaka anao mangala an'igny vady maditra tsy hoe alana misaraka fa hoentina ambavaka izy mba hiova. Amen. Alleluia. Za rehefa zaza raika andramonay koa hoe ahidiko trano rehefa zaza hoe tegna anatina azy ahidiko trano io zaza jiaby mandeha mianatra tsisy olona mihitsy hoe mitabataba faran'izay vitako raha ngamba misy olona marena anazy dia lasa dala donc ro olo koa zany e fa tegna mitabataba faran'izay vitako za mivavy reraka za avake mandry mifovake za mandigny valimbavaka za zay fa finagnano takeo e fa atsika menatra rehefa iresaka amin'Andriamanitra mafy zany. Jerentsika zao Goliath dia tegna miaramila armée jusqu'au dawn fitenitsika anazy tegna armée blindé be mihitsy raha maha-olombelona toko tsisy fomba resenan'izany Goliath zany mihitsy izy ara blindé be fiarovagna daholo amin'ny vatany jiaby manomboka tapon-daoka hatrapaladià fa ino zao nareseny David anazy vavaka tamin'ny alalan'ny teny mafy teneny mihitsy izy aby ozy izy io Filistina tsy mifory io miaiky ny miaramilan'i Jehova androano izy izy ho hita amin'ity tany ity fa misy Andriamanitra amin'ny zanak'Israely satria izy niteny nideklareny le zavatra inony tsy nagaga mihitsy David raha nandrisy satria misy hery nivoaka tanatiny nandeha nanapotika ny Goliath. Ina moa zany ataoko hoe antsampitady zany zavatra ataoko hoe kely ary sura za fa tsy vato bolongany maventy be zakana zany hoe antsampitady zany tsy maintsy vato kelikely karan'izao fa torana amina pilotra karan'izao zany nefa imagine hoe mahafaty olona satria misy hery anatina vava raha nataony David zany ohatrany hoe geste fotsiny le pilotra fa le vavaka nataony talohany io efa nandeha namonany David ny aloha namonany Goliath ny aloha fa mba iloha hoe tegna misy Andriamanitra dia mba natao geste fotsiny ny pilotra kely io dia teneny akaikinao misy zavatra tianao hivavy hoe amin'ny fiainanao io mivavà mafy ary mivavà aza mitsahatra. Amen. Atsika koa ndraika problème tsika malaky kivy mivavaka tsakatany moi sujet de prière raiky tsy nety nivaly aotsika avao ankoatsina ny anao hatramin'izay lanimposa za tsy tondran'igny eky tsy karan'izany nosy ambavaka fo tombontso manaraka tombontso ny fivavahana mafy satria io ny modèle anatin'ny baiboly amin'ny maha kristianina atsika dia izay zavatra anatin'ny baiboly ny ataontsika modèle ny Jesosy io tanatin'ny baiboly takoa dia izay no mahatonga antsika mivavaka mafy. Amen. Jesosy raha nibitsibitsika nivavaka tanaty baiboly takoa hoe tsisy raha voasoratra ery testamenta vaovao satria tsisy raha nareny tsisy olona regny raha zakeny fa jerena efa izy koa Jesosy zao nampianatra ny mpianany vavaka voasoratra anaty baiboly koa satria niteny mafy izy. Jesosy naozina aviavy rehefa le aviavy tsy namora tamin'ny fotoanany izy nandeha nitady voany take dia tsy namoa le aviavy dia nozony matoa voasoratra koa hoe ary Jesosy niteny mafy izy matoa enery Matteo, Luka, John, Marka nanoratra an'io anaty baiboly akao satria nisy feo reny njare. Jereo zao Jesosy aloha nombona tamin'ny azo fijaliana dia niteny mihitsy izy hoe esoriampo izy ty kapoaka ty matoa zany voasoratra reny njare teny laly nandeha niaraka nivavaka tamin'anjy tamy hoe niteny anjany Jesosy rehefa nivavaka hoe esoriampo ty kapoaka ty satria izay ny modèle anatin'ny baiboly dia izay ny arahantsika dia manomboka zao antsika rehefa mba hivavaka raha tena hoe misy opportunité anatin'ity fiangonana ty anao nivavaka
dia ataovy mafy tsisy bedy mihitsy mivavaka mafy zany aketo ary tsisy olona hijerijery anao aby ndraika koa tsika menatry sao dia za jereny rahavavy io za miteny mafy be zany problème anao re tsy problème anazy dia aza mijery olona anao rehefa hivavaka amen amen ataovy azo antoka fa rehefa mivavaka anao a re misofinao laoko le raha teneninao vovao ary rehefa mivavaka atsika dia atao mivavaka n'olona manam-pahefana vavakan'olo hoe misy hery nenazy hoe tegna hitako mihitsy hoe misy hery marina agnatin'le vavaka amin'ny fotoana za zao mivavaka e mitoroteny karan'izao fa tonga an-trano za na dia tsako vary io tsy vitako fa reraka eny nenazy surtout lefa le alahady paster misy tonga alahady paster tsy akery eny na dia inambaro a tsy vitako fa reraka sy tegna renao tsy misy hery zany mivoaka taminao tamin'ny vavaka nataonao iny tsy haiko ve atsika re mba afinatsapan'izany amin'ny fotoana atsika mivavaka dia mba reraka satria misy hery mivoaka anatin'ny vavaka agnano pratika araka atsika tsangana atsika hivavaka dia tenenina akaikinao e mba tiare feonao mivavaka eky zany ano e nahazo lesona atsika takeo saty zany dia mba tiaregnanao inonao mba tiany jesosy horegna amin'izay feo manganao io ny any aza tsitsitsina mihitsy fa tsy mahakaso tenda misy moka sasany hoe migarde feony izy e garde corde vocale izy dia tsitsitsiny feony aza tsitsitsina mihitsy fa dia volony rehefa anafika atsika tsy mitsitsitsy zany dia atao vavaka voalohany misaoran'Andriamanitra anao fa nomeny teny anao ny any misaoran'Andriamanitra anao ny amin'izay zavatra rehetra nataony teo amin'ny fiainanao misaoranazy anao fa niteny taminao izy ny any dia mba tiakotsika rehefa hivavaka dia mba atao vavaka mafy re tompoko anao take fa nampianarana le vavaka asan-dato arany vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy aho mankasitraka anao zany amin'ny fitiavanao anay misaotra Jesosy satria tsara ianao misaotra fa miteny aminay anao isanandro averinay aminao dera milaza ny voninahitra rainay tsara indrindra ianao mpanjaka ianao tompo ianao mankasitraka Jesosy satria tianao loatra zay matoa zay Jesosy mbola omenao teny re ampianarinao zay Jesosy dia fitiavanao anay zany averinay aminao Jesosy eo dera milaza ny voninahitra misandratanao ray eo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana zao raisy ny fahefana satria ny tenin'Andriamanitra efa niteny efa nomeny atsika ozy izy mihery sy ny fahefana andrava zay asan'ny satana rehetra ka ninena mety zavatra fantanao fa asan'ny satana ny fiainanao bloke vola bloke asa bloke tokantrano tsy fantako zay zavatra fa fantatranao fa hoe asany devoly efa ao anatinao koa ny fahefana poteo aravao zay raha jiaby tsy tianao hipetraka amin'ny fiainanao ke dégagé eo amin'ny alalan'ny vavaka asan-dato arany vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy androan'izany Jesosy dia mandeha mihery sy ny fahefana indrindra Jesosy dia asan'ny satana manakana amin'ny fiainana zay zanakao rehetra ravana zany amin'ny anaran'i Jesosy zay mety blocage rehetra atao amin'ny satana tika miendana atao satana rehetra rozerina amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo mananteny tsy mahazo manam-pahefana tika sa satana rehetra napotika amin'ny fiainantsika itorao fambarana itorahela teo amin'ny fiainana tsy amin'inga zany amin'ny anaran'i Jesosy problème rehefa asamaty ny asanao tsy mahazo manam-pahefana amin'ireny zanak'Andriamanitra rehetra tsy mahazo manam-pahefana amin'ireny zanak'Andriamanitra rehetra levina anao satana miala namitaky foana namitaky karakainy tsy mahazo manjaka rehetra anao tsy mahazo kitikitiky ny zanak'Andriamanitra anao any Jesosy zay tsy mahazo mandava tsy mahazo mikasy tsy mahazo manimba tsy mahazo manimba ny fihetseky ny zanak'Andriamanitra anao zay mety fikasanao rehetra satana dia levinay zany amin'ny anaran'i Jesosy rava tsy ambinina tsy manakely tsy manam-pahefana mankasitraka ray tsara ny loko amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana zao anao mivavaha
ninina zavatra tianao tonga eo amin'ny fiainanao déclareo niany za Jesosy hoe tia azo vady za Jesosy hoe tia azo asa za Jesosy tia anatrano faleo za tsy fantako hoe inona raha tadiavinao niany androany Jesosy magna signature aretina anjelin'Andriamanitra manoratra zay raha teneninao keo déclareo amin'Andriamanitra zay zavatra tianao azo androany fa hitanao izany valambavaka amina faingana fandesa asangako raha mivavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy androany zay dia mivavaka tompony izaniza manana ady eto mandesy izy amin'ny anaran'i Jesosy izaniza Jesosy ananamolona trosa eny mivavy trosa amin'ny anaran'i Jesosy izaniza Jesosy marary tompony fasitrana izy amin'ny anaran'i Jesosy izaniza Jesosy anatin'ny olana masama mandeva olana izy amin'izao fotoana zao indrindra Jesosy mijavatra mba ineny fony tsirairay avy eto indrindra mijavatra mba tiano azo androany Jesosy manonona vanim-bavaka hidiny eo amin'ny fiainany tsirairay azo hirotaka zerera ireny fony na dia tsangatany ara Jesosy androany satria mivavaka miteny taminao zay miteny tamin'olona tonono fatanteraka zany amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka raha eo ny amin'ny fahasoavanao sotra Jesosy satria fantatro fa mamaly vavaka anao le Andriamanitra mpamaly vavaka anao le Andriamanitra manasofina tsy ladalovana fa maleno any mamaly vavaka ny tsirairay avy mankasitraka ray tsara indrindro amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tia tanana mafy tsika ho an'i Jesosy afaka maso toerana